vita somatsara ka efa afaka ampiasaina ny chapelle militaire Antsirabe fa matsimbola ny primature lefitra miadidi ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany mitetina 730 am'izay tapitrisa ariary. Tonga teny an-toerana nijery ny fahavitany asa ny solotena ny primature lefitra miadidi ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Amma pamatsy volan'ny primature lefitra amsana fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ity chapelle eto amin'ny faritra Vakinankaratra ity dia tonga eto izahay mijery fotony hoe vita tsara tokoa ve ny asa izay novatsiana vola izay eo amin'ny 730 am'izay tapitrisa ariary eo dia iarahantsika mahita zao moa zany ny vokatry ny asa fa efa farana tanteraka angamba no jerena sisa dia hoe ahoana ny anadiovana manodidina sy izay pitsopitsony kely rehetrarehetra. Fa matsimbola ho an'ny faritra Vakinankaratra moa no nanatanterahana ity asa ity. Ny safidianana natonga nytony asa tony aloha dia raha nijerena nisy fangatahana avy amin'ny miaramila ary nanipiteny tamin'ny vice primature moa ny tenanay dia nanaiky izy ny amaty vola ary tony chapelle tony dia fitezam-panahy ho an'ny olona na eto manodidina ary ho an'ny miaramila ihany koa zany dia zava-dehibe satria izay atao anatin'ny faritra moa dia miara-miasa matetiky amin'zareo miaramila ary miara-miasa amin'ny chapelle militaire. Zay no antony nandraisana nytony nanamboarana nytony ary isorako betsaka amin'ny Andriamatoa ministra lefitra miandraikitra ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany satria zava-dehibe ny fahavitany zao chapelle izao ary dia hitanareo moa fa dia vita tsara izy io dia ny fanolorana sisa no andrasana fa dia mbola mamerina fisaondrana ny Andriamatoa vice prime ministre miandraikitra ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ary tsara ihany manararoatra fa raha reto tanàna manodidina ireto dia isaorantsika ny vice primature satria amataona maro ireo olo ireo tsy nanana titre amin'izao fotoana dia efa mizara ny titretsika dia zava-dehibe zany ho an'ny olona teto amin'ity Antanambo ity. Nanatrika izao fitsidiana ny asa izao koa ny orinasa nanatanteraka ny asa.